antsika hiatrehana ny fianonany afatry ny tompo. Amaky tentsika ho amin'ny Jakoba 3. Jakoba 3 ny andininy 7 no vakitsika ka hatramin'ny 12. Rehefa hitatsika ny teny dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa folaka avokoa ny karazam-biby dia rehetra sy ny vorona sy ny biby mandady sy mikisaka mba amin'ny anan-dranomasina, eny voafolaky ny olombelona ireny. Fa tsy misy olona mahafolaka ny lela, zava-dratsy tsy manam-pijanonana, izy sady feno oto mahafaty. Fa izy no isaorantsika ny tompo dia ny ray, ary izy ihany koa no anizonantsika ny olona izay natao araka ny endrik'Andriamanitra. Ny vava iray ihany no ivoahan'ny fisaorana sy ny fanozonana. Ry rahalahyko, tsy mety raha misy izany. Moa ny loharano va amoaka ranomamy sy mangidy eo amin'ny vavany iray ihany. Ry rahalahyko, ny aviavy va mety hamoa voana oliva, na ny voaloboka hamoa voana aviavy. Toy izany ny rano masirasira tsy mba hivoahan'ny ranomamy. Amen. Mbola makiteny koa tsika ao amin'ny Matthieu 12. Vakitsika ao amin'ny andininy 7:30 ka hatramin'ny 9:30. Matthieu 12, ny andininy 7:30 ka hatramin'ny 7:30. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Koa ataovy tsara ny hazo mba amin'ny voany, na ataovy tsara ny hazo, na ataovy ratsy ny hazo mba amin'ny voany. Lao averiko fa ohatra misangody. Koa ataovy tsara ny hazo mba amin'ny voany, na ataovy ratsy ny hazo mba amin'ny voany. Fa ny voany ny alalana ny hazo. Ry taranaky ny mena rano, ataonareo izay ratsy fanahy ahoana no fahay miteny zavatra tsara. Fa amin'ny habeny ao am-po no itenenan'ny vava. Ny rakitra tsara ao amin'ny olona tsara fanahy, ny rakitra tsara no hamoahan'ny olona tsara fanahy zavatra tsara, ary ny rakitra ratsy kosa no hamoahan'ny olona ratsy fanahy zavatra ratsy. Lazaiko aminareo fa ho ampamoahana ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra izay ataony. Fa ny teninao no hanamarinana anao, ary ny teninao no hanamelohana anao. Ny zavatra ifampiresahantsika androany dia resaka makasika ny vava. Momba n'ity vavantsika ity. Fa malina moa tsika ny resaka n'izany vava izany. Momba ny tenan'ny Kristy atsika dia samy manana ny antom-pisiana daholo tsika rehetrarehetra. Samy manana ny antom-pisiana daholo tsika rehetrarehetra. Kristy no loha, dia ny fiangonana no iny no tenan'ny Kristy. Noho izany zany izay rehetrarehetra no fidin'Andriamanitra dia manana antom-pisiana avokoa. Io vavantsika io dia anisany ahafahantsika mampiseho an'izany antom-pisiana izany. Io vavantsika io dia karazana haut-parleur anankiray. Ohatra zany hoe misy bouton anankiray ity, dia antaniana hoe ino io bouton io? Klaxon ny anarany ohatra. Rehefa kitihana io dia tsy ilay bouton no maneno, fa inona no maneno? Ilay haut-parleur no maneno. Tahaka ny hoe miteny amin'ity micro ity raha ohatra mbola ampiana ilay fanazavana, dia tsy ity micro ity no maneno, endrik'ilay bouton fotsiny ity. Fa izy ilay mamoaka an'ilay feo.
le baffle, le haut-parleur. Dia ity vavantsika ity karazana haut-parleur anankiray izy io. Ary zay mahatonga n'le afatra izay nivakiantsika teo, le tao amin'ny Jakoba 3 teo, fa mila fitandremana be le izy. Ny biby, ny zavatra rehetrarehetra ty ambony tany, na goavana be tahaka n'inona aza hozy izy ny sambo, dia familiana kely fotsiny dia mahavily azy. Ny biby na masika tahaka n'inona, na ny mandady, na ny mikisaka, na ny mihinanahitra, na ny mihinan-kena rehetrarehetra, voafolaky ny olona zany. Fa misy zavatra anankiray tsy voafolaky ny olona hozy izy. Ina izay zavatra tsy voafolaky ny olona izay? Ny lela. Satria le izy tsy azo amboamboarina, tsy azo amboamboarina. Amin'ny vanim-potoana voakitika ilay bouton, tsy fantatritsika hoe inona le nikitika an'ilay bouton tao. Mety fahatezerana ve? Mety mainy laoka ve? Sa mety tafitohana amin'ny vato ve? Sa inona? Faly ve? Sa tezitra? Fa afaka mampiseho an'izany foana ny vava. Afaka mampiseho an'izany foana ny vava. Dia eto ny tenin'Andriamanitra miresaka amintsika hoe ataovy tsara hozy izy ny hazo mba ny vahony, ny voany. Ary ataovy ratsy kosa ny hazo mba ny voany. Fa maninona hozy izy teo? Fa ny voany no ahafantarana ny hazo, ny voany no ahafantarana ny hazo. Eto ny tenin'Andriamanitra dia miresaka manokana ho an'ny zanak'Andriamanitra. Ho antsika zanak'Andriamanitra no iresahan'ny tenin'Andriamanitra. Raha ohatra manko ka olon'izao tontolo izao no ho resahana eto, fa tiantoka ho anazy fotsiny andeha hanao an'io zavatra io hoe atao tsara ny hazo, atao tsara ny voany, fa le hazo ratsy. Le teny vakiantsika tao amin'ny Jakoba teo niresaka hoe tsy misy voaloboka ka mamoaka aviavy, na ranomamy na rano mangidy, dia avy eo amoaka ranomamy, dia avy eo amoaka rano masirasira, kanefa loharano iray ihany. Tsy misy zany hozy izy. Kanefa misy le izy. Raha ty tenin' Jesosy ty no jerena. Jakoba miteny hoe tsisy le izy, fa Jesosy miteny hoe misy le izy. Ahoana zany no tena marina amin'io zavatra io? Raha ohatra ka zanak'Andriamanitra tsika, dia misy le izy. Le azo tsara, fa andraso aloha, fa madika izany resaka izany. Raha tsy zanak'Andriamanitra tsika dia misy le izy. Afaka amboamboarina eo le izy hoe hazo ratsy, fa dekorena ny voany. Asiana plastika voaloboka, nefa le izy ohatra hazo inona re zany? Kininina ohatra, dia voaloboka ny ao, dia misy paoma, dia hoe hazo anankiray fa anankifito ny voany. Dia eo ianao gaga eo, tena dadany koa zany. Azo amboamboarina ohatra n'izany le izy. Fa ny zanak'Andriamanitra, eo anatrehan'Andriamanitra dia fa madika tanteraka le izy. Ny zanak'Andriamanitra sy ny zanak'izao tontolo izao dia samy ahitana an'izay daholo. Ohatra ny hoe tsara le azo, kanefa tsy mamovo tsara raha zanak'Andriamanitra. Dia ohatran'izay koa ny zanak'izao tontolo izao, manambomboatra toetra izy, ohatra ny hoe tsara, izay zany le vo tsara, kanefa le azo dia ratsy. Andriamanitra nefa dia te hanavaka tsara an'le izy. Izay ny antony Jesosy miteny, nahatonga Jesosy miteny hoe ataovy tsara ny hazo mba ny vaony, ataovy ratsy ny hazo mba ny vaony. Avy eo koa izy ny teny hoe loharano anankiray aza atao mamoaka zavatra anankiroa.
Vavantsika izay efa an'Andriamanitra ve dia hiatsotsika an'Andriamanitra nefa aveo anozonantsika indray an'ireo olona izay mitovy endrika amin'ny Kristy izy izany hoe tsy ny olona rehetra ilay resahany eto fa ilay olona zanak'Andriamanitra. Izany hoe ilay zanak'Andriamanitra samy zanak'Andriamanitra tsy tian'Andriamanitra hifanimba amin'ny alalan'ny vavantsika, amin'ny alalan'ny lelantsika. Eto Andriamanitra dia tena anamasina ny vavantsika zanak'Andriamanitra. Ny atao hoe manamasina dia manokana tanteraka. Maninona? Tahaka ny hoe misy zinga be dia be ao an-trano fa ity zinga ity atao any amin'ny dosy ohatra. Ity zinga anankiray ity atao any an-dakozia. Dia tahaka izay ny atao hoe manamasina. Ny sitrapon'Andriamanitra dia ny tsy hifangaroana ireo mihitsy. Fa rehefa namasinina ho an'Andriamanitra ny vavantsika dia ho an'Andriamanitra. Rehefa tsy mbola masina ho an'Andriamanitra ny vavantsika dia aza atao midikiditra amin'ny resaka Andriamanitra mihitsy. Izay ilay izy hoe ataovy ratsy ny azo mba ny vaony. Dia izay no tiako tongavana amin'ilay resaka teo hoe tsy mety amin'olona rehetra ity resaka ity fa ho an'ny zanak'Andriamanitra ihany. Satria ohatry ny mampirisika ny olona vao may hanao ratsy ilay izy amin'ny fomba fijery manokana amin'ny maha-olombelona dia hoe ataovy ratsy ny azo mba ny vaony. Amin'izay tena hita tsara hoe ratsy nareo. Aza miteny zavatra tsara zaho mihitsy. Fa ozy ny tenin'i Jesosy hoe ataovy ratsy fa ny voany alalana ny azo. Ohatran'izay zany izy raha ohatra ka raisina amin'izay sens anankiray izay. Fa raha raisina amin'ilay sens anankiray kosa hoe ataovy tsara ny azo mba ny vaony dia Andriamanitra te hampiavaka hoe izao izy rehefa tsara daholo na ny azo na ny vaony. Izao izy rehefa ratsy, tsara daholo na ny vaony na ny hazo. Izay ihany koa ny tenin'i Jesosy tany amin'ny Apokalipsy miantso an'ilay fiangonana Efesosy izay raha tsy diso izao izy tsy tian'ilay matimaty. Fa na nareo mangatsiaka na nareo mafana. Fa raha vao sady tsy mafana no tsy mangatsiaka dia manino? Alohan'ny vavany. Fa manina ny alohan'ny vavany? Tsy tiany. Rehefa tsy tiany dia ohatran'ilay ankizy ilay amena sakafo tsy tiany ireny. Reraka fotsiny ianao mamana fa ianao mampiditra dia izy mamoaka. Noho izany dia androany Tompo tena anamasina amin'ny vavantsika. Atokana ho an'Andriamanitra. Izany hoe tena mila fanoloran-tena ilay izy. Mila fanolorana ny vavantsika manokana ilay izy. Atolotritsika ny vavantsika. Ohatrany ahoana izany hoe atolotra ny vava izany. Jesosy niresaka tany amin'ny Matio tany hoe raha ny tananao no manafitohana anao, esory izy hiala. Fa tsara aminao izy raha manana tanana ila kanefa miditra amin'ny fiainana. Toy izay manana tanana anankiroa izy very any amin'ny elo. Ny dikan'ilay hoe manana tanana roa dia sady mahay ny ato izy mahay ny aroa. Sotro be lavatango izy ny fitenenana malagasy izay. Azony daholo izao rehetrarehetra izao. Raha ny tananao no manafitohana anao, tapao izy hiala. Raha ohatra ka tsy ilay izy moa izany tena hoe tsy voafehy mihitsy raha tsy tapahana. Ny fomba fanapahana anazy dia atolotra an'i Jesosy. Jesosy ao, atokako anao ny tanako, anao ny sitraponao, anao ny asanao. Tsy ho tanana andeha ho faingapaingana amin'ny zavatra rehetrarehetra izay andalovana rehetrarehetra ity. Dia lasa tsy andalovana ihany ny anarany avy eo. Nefa izay andalovana dia alaina. Raha ny masinao no manafitohana anao, esory izy hiala. Tsy hoe andana makale amin'ny dokotera raha teo any an-danitra ianao. Esory io. Efa miresaka sika fa tsy ilay voany no ilaina fa ilay hazo mihitsy ny problema. Rehefa ao tsara ilay hazo
mba ny voany dia mba hatsara n'ilay voany tapaotanteraka lay momba ny tenantsika, lay mahatsika atsika. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe izay rehetra any Kristy Jesosy dia maninona? Efa nanombo ny tenany mba ny filany sy ny faniriany teo amin'ny hazo fijaliana. Izay ilay atao hoe manala n'ilay masony anankiray izay. Dia nanokana ny masony ho an'Andriamanitra amin'izay. Tsy mampitodika ny fony sy ny masony amin'ny zavatra izao tontolo izao intsony. Fa efa nanokana ny masony ho faly hijery ny lalan'Andriamanitra. Ho faly hijery ny sitrapon'Andriamanitra. Izay natao hoe manala ny masony. Fa raha vao manana maso anankiroa tsika, dia ny anankiray te hakary, ny anankiray te hakary, dia gaga ianao fa balana be ilay maso. Manao an'izao, aiza raha nijerevanao zany? Atsy ianao nijereko fa ato ka. Dia manao an'izao indray ilay ato, atsy ianao fa ilay ato. Izay ilay manana maso anankiroa. Hoy Andriamanitra tsy mety amiko matahotra mijery an'io. Esory ny anankiray hiala rehefa manafotoana. Tsy haintsika no miguide an'io raha tsy misy fanovana, misy transformation mihitsy any anatintsika any. Izay ilay hoe ataovy tsara aloha ilay hazo mba ny voany. Fa rehefa tsara ny hazo dia manana chance be tsika amin'ilay voany. Fa rehefa tsy tsara ny hazo, ninona zavatra apetaka eo dia tratra foana nge. Tratra foana. Ohatry ny hoe voaloboko ity nefa rehefa hohanina ilay izy kay plastika. Ohatry ny hoe izy tsara fanahy be, endry be, tena tsy atahorana mihitsy ny. Kanefa rehefa tany amin'ny takona, gaga ianao any anaty caméra de surveillance hoe sao dia mandainga ary tena izy ve io? Satria izay ilay izy rehefa amboamboarina. Dia ndao tsika iroso amin'ny hafatra. Amaky teny anankiray tsika ao amin'ny Efesiana 4:4. Efesiana 4:4 ny 9:7. Amin'ny anaran'i Jesosy tompony amakiko ny teny. Aoka tsy ho aloky ny vavanareo izay teny maloto, fa izay tsara ho fampandrosoana araka izay tokony hanaovana mba hazony miaino fahasoavana. Mba hazony miaino fahasoavana. Inona ny antony hitenenantsika zavatra tsara? Aoka tsy ho aloky ny tenanareo izay zavatra maloto, aoka tsy ho aloky ny vavanareo izay teny maloto, fa izay tsara ho fampandrosoana aloha voalohany indrindra, ary mba hazony miaino fahasoavana. Faharoa manarak'izay, ho antsika izay manana hetaheta, ho antsika izay manana faniriana hoe Jesosy aho manomboka izao dia hanokana ny vavako aho, manomboka izao dia atokako. Tsy hoe manomboka izao moa zany, fa ilay izy efa an'Andriamanitra. Fa omentsika vahana misimisy kokoa ny fampiasantsika n'ilay izy, ny fampiasantsika ny vavantsika ho an'Andriamanitra, ny fanokanantsika n'ilay vavantsika ho an'Andriamanitra. Manomboka antsika, manomboka manala tanteraka amin'izay an'ilay côté amin'ny manofo. Tsy hampiasa n'ity vavantsika ity mifanaraka ny filatsika amin'ny nofontsika intsonysika. Ka rehefa te hanopa dia tsisy mihazona mihitsy. Dia rehefa te hivavaka dia avy eo tsy menatra akory, dia hivavaka indray. Te hiteny ratsy dia miteny ratsy, dia avy eo hiteny tsara dia miteny tsara indray. Izay ilay zavatra nolazain'ilay Jakoba teo hoe loharano anankiray ihany, kanefa sady mamoaka masirasira, mamoaka mamy indray rehefa te hamoaka mamy, dia avy eo mangidy tampoka indray rehefa tonga indray ny fotoana. Tsy izay ny zavatra tian'Andriamanitra amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika, fa manana antom-pisiana ny vavantsika. Ho antsika izay mitady zany hoe inona ny antom-pisiko tompo? Voalohany indrindra aloha, ny tenantsika dia manana antom-pisiana. Izany hoe tsy misy tsy manana antom-pisiana ny olom-bovonjy rehetrarehetra. Manina? Tsy misy an'izany hoe izy olom-bovonjy, fa mbola tsisy aloha ny antom-pisiana, fa mbola vao hitady sy heritreritra izy.
tsy misy zany fa hatry ny fony mbola tsy ary isika dia efa nofidiny zany hoe mbola tsy tonga eto akory tsika dia efa manana antibisiana ny zavatra anankiray matoa fidiny dia mba hahatonga atsika ho tonga amin'izay antibisiana izay afantarantsika misimisy kokoa hoe tena ho vava tokoa ve isika sa ho tanana tokoa ve tsika sa ho tongotra ve tsika sa inona ny zavatra antibisiana nomen'Andriamanitra atsika amamomba ny tena ny Kristy atsika dia manomboka tandremantsika tsirairay avy ity tena atsika ity raha ohatra ka misy zao manana antibisiana ohatra hoe tanana ny antibisiana izany tanana zany dia mpanohany sa manino zany ny tanana mpanohany dia manomboka tsika mamantatra hoe tanana ve manohana ny asan'Andriamanitra miezaka manome entsika amin'izay aveo hoe ao tsara izy zany mahazo retoro ao anatin'ilay izy eniko hoe tena natao mpanome eniko izany fifaliany mpanome zany tsapako be ilay zavatra nataony zareo tany Makedonia lay areniny hitsipony na dia teo azany tsy fananana dia rehefa nanome izy dia eniny amin'izay ilay fifaliana lay arena hitsipo manandrana indray ohatra amin'ny alalan'ny vava manomboka tsy miteniteny foana intsony fa ny vavako dia nataoko fiderana an'Andriamanitra ny vavako dia nataoko ho fampaherezana ny hafa ny vavako dia ataoko ho fananganana ny hafa misy tenin'Andriamanitra izay milaza hoe ny olona anankiray izay nampy be baka mpanota ozy izy dia tahaka ny tsy tadidiko izay fa tena zavatra ngeza be ilay fomba filazana anazy hoe na tahaka ny kitana ozy izy tahaka ny kitana mamirapiratra ny olona anankiray izay nampiverina ny mpanota ho tafody raha ohatra ka ao anatintsika izany zavatra izany dia manomboka tena lasa tsy tia miteniteny foana intsony hivavantsika io manomboka mivoaka amin'izay ilay mahazo tsara atsika tsy ao anatintsika zany hoe andeha anaratsiratsy ny olona izay efa ao amin'ny Kristy ilay olona izay manana ny endrika Kristy zany tsy azo amina resaka fanaratsiana mpanompon'Andriamanitra zany vao misy resadresaka an'izany dia efa manomboka mikôdikôdy izy miala impito mandifotr'olona fanaratsiana pino mpiara-mivavaka manomboka matatahotra izy amin'izany resaka izany fa izy raha ohatra ka mbola tsy amin'izay vava zay izy na dia fantany aza hoe tsy mety zay mbola somary mandraindray anjara eny zany mihitsy zara mba gagako nisy an'izany dia nanahoana hoe enjana koa zany tena marina ve zany dia iny koa fa tsy matana an'ilay vavana izy dia mitantara ato indray zao nge hony ry any zao nge rahavavy hony ilay na zavatra nataony rahavavy dia rahavavy hony zao dia fa io tsy voatery rahavavy ihany satria tsy misy mahafeny lelany raha vao ohatra ka mbola tsy ao tsara ilay izy dia androany tompo tena iresaka manokana momba ny tia vava telo mba azahoantsika an'ilay resaka dia nasiaka ihany ilay resaka tanana aloha teo fa ity vava ity fitaovana natao hifampandrosoantsika izy io natao hifampandrosoantsika izy io azo atao ihany ilay mifampandroso amin'ilay manome kely fa tsy tena mety loatra izy satria mivily lalana izy iny ny farany lasa raha ohatra ka misy diso ny fomba fanomena ny fomba fandray dia lasa tsy mandeha amin'izay laony ilay izy fa raha ohatra ka le amin'ity vavantsika ity satria ozy izy le resaka teo hoe loharano mamy dia mamoaka loharano mamy dia mamelona izany ny zavatra mivoaka amin'ity vavantsika ity misy impact any anatin'ny fanahintsika ny zavatra aloka ny vavantsika amin'ny mazanak'Andriamanitra atsika dia amin'ny mahasolomavanaandriamanitra atsika dia tenin'Andriamanitra jerevy tsara nisy vehivavy anankiray izay mpanompony namana boka nampiasain'Andriamanitra ny vavany natonga azy ho sitrana fantatrareo ny tantarany namana boka
lehilahy komandy miaramila ny Siriana manakaja be, tena ajain'ny olona, ajain'ny mpanjaka, ajain'ny miaramila rehetrarehetra. Vao mandalo ny arainy tonga dia ohatr' izao daholo. Fa vao mitify ny arainy dia ohatr' izao daholo. Satria manino boky ny arainy. Nalahelo mihitsy izy hoe tena mody atao ny zalahany zao ange za rehefa hitany, fa vao mitify dia efa hety zalahy. Ny teny amin'izay le mpanompo vavy, Israelita io mpanompo vavy. Iengane itompoko io izy ka andeha ho any amin'ny mpaminaninay. Fa raha tonga any io dia ho sitrana. Lasa amin'izay le vadiny namana-boka ny teny tamin'ny vadiny hoe misy an'izany ange hoany. Na ianao izany koa namana-boka tonga dia niazakazaka nakany amin'ny mpanjaka. Zaro mpanjaka mafy ny mahazo ahy, tena maro le ohatran'izany mihitsy ho ahy. Kivy fa zao nisy an'izany hoe mpanjakan'ny Israely izany no manasitrana. Hay, nanoratan'ilay mpanjakan'ny Siriana, ilay mpanjakan'ny Israely hoe ty mpanompoko ty onim-basitrano. Fa vao nahaino an'iny mpanjakan'ny Israely naray an'ilay taratasy, voakitika ny klakson, ny bouton-any, nivoaka ny haut-parleurany, niriatany ny akanjony. Fa za nga Andriamanitra ka mahay mahafaty sy mahay mahavelona ko zany andeha hanasisany ny abokany. Maty ndreraka. En'ilay mpanompon'Andriamanitra amin'izay le izy hoe misy an'izany ao ny tonga ao amin'ny mpanjaka ao dia tezitra ao izy dia niroan'ilay olona. Andana mpanirao makaty zany olona zany. Lasa amin'izay namana-boka tonga tao amin'ny mpanjaka, tonga tao amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Teo ambaravarana ihany dia hoe hatreo. Inona hono tadiavinareo? Zao andana nampaniraka olona Elisa. Mijoboka impito ao amin'ny olon'ny Jordana raha te ho sitrana. Dia hiverina tahaka ny ody zazakely ny hoditra ao dia ho sitrana ny abokanao. Voakitika indray ny botahoan'ny namana-boka. Tena olona tsy mahalala fomba mihitsy. Za zao mba nanantena hoe mba hivoaka ny tranony izy, dia anevaeva ny tanany ao amin'ny lohako izy, dia mba ataony eo le fombafomba dia amin'izay za sitrana. Asaina mijoboka impito any amin'ny olon'ny Jordana. Fa angamo tsisy rano mba tsaratsara any aminay any Damaskosy any. Any ange misy ono mahafinaritra be. Fa maninona dia Jordana. Fa nanomboka teo amin'izay le razavavavy nampitodika ny saina. Nilobavy izy hoe zao ange ry mpanompoko e, ry tompo e, raha ohatra ka zavatra ngeza be nangatahany taminao, motsy nomenao ve zany? Raha nangataka omby izy, nangataka ondry, nangataka volamena, volafotsy, sisa rehetrarehetra, tsy omenao ve zany mba hasitrana anao? Ka izay mijoboka impito etsy amin'ny olon'ny Jordana ve dia mampaninona anao e? Raha amin'izao fotoanantsika izao dia hoe zay manana piscine, zay manana ohatran'izao, farafaratsy mba any amin'ny rano mafana no hanaovany anahy dia mba any amin'ny mandro, fa ngamo tsy maintsy etsy amin'ny dia eo ve kivy be mihitsy ngaray. Fa rehefa teo ilay solom-bavan'Andriamanitra dia nanaiky ihany izy. Mijoboka voalohany izy, jerevana ohatran'izao. Joboka fandroany, jerevana fantelo, tsy hita ihany, fanefany, fandiminy. Ohatrany leo tena leo aza manao an'izany re hoy izy le solom-bava etsy, mba matoizy hoe fanenina farany sisy ty fa enjehako toroahako ny lefina raha vao mbola tsy sitrana eo joboka fampitony. Teo amin'izay voagaga, hay ohatr'izany ka izy ty. Zany hoe tsy nisy ny fasitrana ny namana-boka raha tsy teo ilay inona, ilay solom-bavan'i Kristy. Be dia be ny namana-boka manodidina antsika. Isika dia natao ho solom-bavany. Amin'ny fotoana namana-boka natao ho sitrana izy, dia ho sitrana izy amin'ny fotoana isika miteny. Arakaraka ny anginantsika zany mampaela ny asitranana izy. Noho izany aoka ny vavantsika ho amin'ny asony hafa foana mandrakariva. Aoka ny vavantsika ho amin'ny fahasoavana mandrakariva, mba ho fananganana foana, mba ho fananganana foana. Fa io vavantsika io sady mahay manangana io, dia maninona koa mahay mandava io. Anisan'ny lasibatra tamin'izany ry Mosesy.
olona tokony niaraka nahitany zanak'Israely tany amin'ny tany Kanana fa dia vokatry ny vavany zalahy rehetrarehetra Israely ray manontolo dia tsy nahita an'izany tany Kanana izany. Ny zanak'Israely rehetrarehetra niala tany amin'ny tany Egipta tokony hiditra tao amin'ny tany Kanana ihany koa, fa vokatry ny vavany ilay mpisafitany izay tsy mahay milaza zavatra tsara fa dia teny mandavo, teny mandratra, filazana ratsy, tsy mahay milaza zavatra tsara. Na dia fahita fa tsara izao ilay tany Kanana dia tedavina foana ina moa izany ratsy amin'izao. Ay, reto. Dia tahaka izany ihany koa itsika zanak'Andriamanitra ato anatin'ny tany Kanana isika izao, endriky ny tany Kanana ity toerana izay nahitantsika ny teny velona sy teny mpamonjena ity. Tsy natao hijery zavatra ratsy isika dia ho tantaraintsika hoe ilay anona ohatran'izao ange mavoana io. Ilay afatra aloha tena anona fa ilay ohatran'izao. Dia maheno an'iny ilay mbola marefirefy dia ka izany mihitsy ny tena tsy mampety amiko an'io finoana dia izao. Manimba ny hafa ivavatsika io rehefa tsy atolontsika n'Andriamanitra. Izay ilay endrik'ilay hoe esory anankiray hiala. Fa Andriamanitra tsy tian'ilay hoe sady eo ny anankiray nefa tsy hifanaraka ary zareo fa hifamingana. Dia ity vavatsika ity ihany koa atolory an' Jesosy izy io mba ho fiasana eo am-pelatanan'Andriamanitra, hifananganantsika sy hifanasoavantsika fa tsy hifaminganana sy sisa ratsy ry zaretra. Androany raha hifarana ny afatra dia samy itsika mandiny tena dia samy mamantatra hoe azo tsara ve aho. Dia raha azo tsara dia manomboka ako hanatsara ihany koa ny voany, hanatsara ihany koa ny vokatra, hanatsara manana opportunité ako, afaka hanana voa tsara ako satria azo tsara. Tahaka an'ilay aviavy izay tsy namoa, afaka nikarakaraina, ny adiadiana ny manodidina dia nasiana zezika izy. Dia tahaka izay ihany koa isika, afaka hiaviavona tsara, afaka asiana zezika tsara, ahatonga antsika hamokatra. Dia ndao antsika hitsangana dia hiresaka amin'ny Tompo androany. Dia raha misy zavatra tokony hifonana amin'ny Tompo dia fotoana izao. Raha tokony hanolotra ny vavantsika ho an'ny Tompo dia mbola fotoana hatrany izao. Hanolorantsika manokana ny vavantsika, hanolorantsika ny vavantsika io mba ho tena ho fampandrosoana ny tenantsika ihany koa. Afaka mandroso ny tenantsika amin'ny alalan'ny vavantsika io. Mba ho fitaovana hamoaka loharano tsara, loharano mamy. Mba tsy hamoaka zavatra mifangaroaro fa tena ho hamasinina ho an'Andriamanitra. Hamoaka zavatra tsara ho voninahitra Andriamanitra. Raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.